fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 15:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 15:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vavalala mianana amintsika amin'izao fotoanan'io izao dia falindray ny tenako miana aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambena izay rahana amin'ny fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny gropy izay maharesy. Dia ota iny tompo daholo antsika mianakavy falibe indray izay mahita anareo, falibe indray ny tenako mahita anareo ary dia miarahaba antsika rehetrarehetra nitahin'Andriamanitra somatsara nahatratra izao taona vaovao izao dia manana fiadanana tompo amintsika rehetra ary dia matoky sy mino fa ho taom-pahombiazana, ho taom-pahasoavana ary ho taom-pifaliana ho antsika mianakavy indrindra ho taona hijoroantsika mianakavy amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Atafita soa antsika indray hijoro, tafajoro somatsara indray isika ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity taona ity. Hanampy antsika tsirairay ny Andriamanitra ry havana atosantsika an'izany rehetrarehetra izany. Tononona amintsika ny fahasoavana tsy mety ritra, ilay loharano miboiboika ho fiainana mandrakizay dia Jesosy Kristy hanapaka anatin'ny tokantranotsika amin'ity tontolon'ny taona ity mandritra ny 2023 ray manontolo dia tsisy loza akasika anao anie ny fahasoavan'Andriamanitra kosa ameno anao andro aman'alina raha lasana vavimalala. Dia ho tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra ary manona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy. Androany raha vavisika Fabiola, Soanirina Fabiola niditra teto voalohany dia menatsodrano mahafinaritra be ianao manao hoe Isaia 9:7 andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Raha namba Fabiola ty nitsodrano omenanao androany hoe fa hoy izy io Jehovah efa nahafoy ary tompoka efa nanadino zay zany ny tenin'izy io. Fa hoy Jehovah mety manadino ny zanany va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka lokony kibony. Eny mety hanadino ihany izy fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Ino eo vitako tomboka vatsy eo am-pelantanako ianao ary ny mandanao eo anatrehako mandrakariva. Tahiny tompo raha navavy Fabiola ho anao izany tenin'Andriamanitra tsodrano izany dia tahiny tompo raisy fa Andriamanitra tsy hamelanao rery ary tsy hanadino anao na rovinandrona retsika mety mandalo olana rety koa rehefa anatin'ny vaholina satria vao avy ndronam-paoriana moa ndanabavitsika ary isaonan'Andriamanitra fa vita ratsy na vita ratsy ny adidy androany voapetraka any amin'ny fahasandrazana somatsara ny
ny rainy zay lotomandry tamin'ny lahady iny tamin'ny tsy tamin'ny lahady fa tamin'ny sabata dia resika rehefa anatin'ny olona dia mieritreritra tena adin'Andriamanitra ary ve za Andriamanitra miteny aminao androany hoe tsy mahadino anao Andriamanitra efa nametraka ny anaranao ho tompoka afa-tsy am-pelatany tsy adinony mandrakizay ianao. Mahery tsika mianakavy samy tahiny tompo milano zavatra aloha ndao tsika aloha hanomboka androany raha namba fianarakoto niaraka amintsika anaty vavaka fanombohana ary avy eo tsika entoloteny mahafinaritra be tsy teneko anareo izy litoloteny fa rehefa eo teneko anareo dia avy eo tsika eny famelabirarana dia vavaka firenena eto androany ranavavy erika anatra ndao aloha tsika iaraka amin'ny zoko fianarakoto tsika ametraka amin'ny fotoana ampelantanin'Andriamanitra ametraka amin'ny vavaka ampelantanin'Andriamanitra tany tompo zoko fianarakoto anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra araka mivolaza pastera teo mpiarabana dia naravatsika indray satria taona vaovao zao taona vao manomboka indray ariazasika iarahantsika eto amin'ity vavaka fiandenana ity ametraka amin'ny fotoana ampelantanin'Andriamanitra tsika dia miaraka mivavaka tsika. Andriamanitra misaotranao indray zahay raha mbola afaka midera sy mahatikalaza ary manome voninahitra ny anaranao amin'ity alina ity. Mbola afaka koa izay Jesosy mihaona aminao indray amin'izao fandaharan'izao Jesosy malany. Fa dia raha hoe ny teninao Jesosy manao hoe naiza engona amin'ny roa na telo amin'ny anarana eo afovoany efa mihoatra an'izany izay tompo ka dia misy manateny izay fa manatrika eto anao Andriamanitra indrindra amin'izao fandaharana kely dia kely izao Zoom ihany mety eto amin'ny Facebook fa kosa lehibe aminao satria mitory ny hatsaranao sy mitory ny voninahitra ao Andriamanitra indrindra dia aty radio ty vavaka fiandenana ity dia didina tsy anakely tsy anapahefana amin'ny anaran'ny Jesosy tompony sabata ny asan'aiza izay mitady anelongelona ka mitondra tsy fifatohany ary indrindra amin'ity fandaharana ity Andriamanitra eo andreo fony fifandraisana sy ny fitaovany tsirairay avy indrindra Jesosy ny any amin'ny tokantrano tsirairay avy manomboka any amin'ny fobe any amin'ny tokantranon'ny pastera ka ary amin'ny tokantrano tsirairay avy Jesosy indrindra ny connexion azavelanao tapatapaka fa ho tafitany amin'ny tsirairay avy izao fandaharan'izao. Ombay famindraham-pona avokoa Jesosy ny fifandraisana taroby rehetrarehetra satria maro ireo tokantrano maniry tsy mangetahety izao fandaharan'izao ka dia arofanatra tompo ny fifandraisana ihany. Tahio sahady Jesosy ny mpanomponao izay toro ny teninao sy zarany teninao Jesosy malala ianao ny fidy izany teny izany satria ny teninao dia fanasitranana ny teninao dia fandraisan-dahatra ary ampivafon'olona maro anaraka anao tompo dia ao koa pastera izay amela velatra ny tenin'Andriamanitra Jesosy ianao ny ametraka ny teny ao am-bavany mba tsy diso ny teny am-bava vao tafitany amin'ny tsirairay avy ny afatra tiana ao-mbava. Zay raha fomba manokana ihany koa Jesosy ny mpiaino mba ahatra sy andray an'izao afatra izao. Isy no resy lady na dia teny iray mibava monja azy Jesosy isy ny azo herin-dray ao izay reraka ara-panahy ary ny izay kivikiviketraka dia atanjaka indray amin'ny alalan'izao fotoana izao. Mbay famindraam-ponao koa Jesosy ny vavaka sandratra ho an'ny firenena satria ilain'ny firenena izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanao izany vavaka izany voninahitra dia averina aminao rery any. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra amin'ny zoko fianarana tsika tanatin'izay vavaka matsiro izay nentan'izay tsika nanombohana ny fotoana dia tahin'ny tompony ianao raha nabavy fianarakoto dia mitombosa dia mitombo fahasoavana dia mifanatera amin'ny ankonanao dia Jesosy hamaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao. Alleluia.
ieno ira aloha tsika de orinan'izany izy zany tsika ieno avy hatrany orinan'izany izy zany tsika dia ieno tenin'Andriamanitra mahafinaritra de mahafinaritra. Andao ary aloha ampandrosotsika avy hatrany ny hira zay atao ka de ity nitsotraniko aminao ty taona vaovao ty taona 2023 teto moa tsika tamin'ny sabatsika no fakito teto fa tamin'ny alina kosa de mba niaraka nanao réveillon teto zay sy ny tao groupe zay maresy nafinaritra ny fiarahana ary nefara tamin'ny tsodrano nafinaritra moa zany afapo niaran'ny fety sady tsy reraka nefa faly tena nafinaritra ny fiarahana ka de taona taom-pandresentsika ny ty taona 2023 ty ravana malala ary inoko de inoko fa tsy fotoana alavo atsika ty taona ty fotoana mbola androsotsika bebe kokoa any amin'ny tsaratsara kokoa indray amin'ny ara-panahy niara-nofo tsy hoadin'Andriamanitra kory. Tahiny tompo ary ity ny hira zareko aminao androany hotahiny ianao raha miditra de hotahiny ianao raha mivoaka raha mbola velonena ihany koa. Tahiny tompo ary isika menakavy. Ang
Halleluia, tsodrano anao atsika rehetrarehetra zany a, hotahiny ianao raha miditra, hotahiny ianao raha mivoaka, hotahina ny ateraky ny kibonao a, hotahina koa ny ankohonanao a, hotateraka amintsika rehetra ane zany. Halleluia, hotateraka amintsika rehetra ane zany a, tahin'ny tompo a isika menakavy. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika izay rahantsika amin'izy amin'ny rahavavy, dia tena hoe izy amin'ny rahavavy mpianala, satria dia mpinamana efatra amin'ny ela tokoa raha nabavy-kataka sy raha nabavy laovolia, dia mba lady avy mifampitarika tamin'ny ratsy taloha tany aloha tany a, dia isaoran'Andriamanitra fa mba mifampitarika tamin'ny tsara kosa indray a, taty ariana ka isaorana azy, isaorana an'Andriamanitra fa lehibe ny fahasoavany. Itotemo izy amravavy a, ezana ny voahana sary satria vidéo izy ity nefa somary sarotratra ny télécharger azy teo androany a, dia antenaina raha mety efa tafepita ilay sary a, sanatry sanatry moa tsy tafepita ny sary a, ialako tsiny amin'izy amravavy fa dia ho ataontsika audio dia tohanantsika sary fotsiny ay rasoaloary jeretsika vita soma tsara isaoran'Andriamanitra. Anaraka toro-teny ary tsika dia menofinaritra hiaraka amin'ny ranabavy kataka sy ranabavy laovolia sika, dia samy mihaino tsara maka baiboly a, maka toerana tsara, fa dia hihaino toro-teny tsika, dia aoriana ty toro-teny ity a dia amietoketondray a miveloneto mivelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Halleluia. Tainy tompo ary a nareo miravavy a, anareo a ny fitenenana. Amen. Rehetra manaraka zao vavaka fiambelona zao indray a, dia fanindray zany avy malala mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ity ariva ity a, dia androany moa ry avy malala somary miavaka kely a, satria tsy zary ariany ny toro-teny eto a, mitondra ny tenin'Andriamanitra fa miaraka amin'ny zoko lovolia, dia faly be misy ny tenako zoko lovolia mandray ianao ato aminay amin'izao rosotona zao a, dia tahiny Jesosy zoko lovolia. Tahiny Jesosy andro malala, dia za koa faly be a, tonga tatokatranonao mpasy vakansy kely moa zany a, dia manararaotra izay vavy a, itory ny tenin'Andriamanitra aminareo a, hitondra teny fakairizanao atsika. Dia faly miarabanao ihany koa paster sy ankonanao, dia miarabantsika tsiraray avy izay tonga indray a miaino ny tenin'Andriamanitra amin'ny toerana izy. Ny tenin'Andriamanitra izay hoe tsy nahay mirahavavy zaraina amintsika eto amin'ity ariva ity raha malala, dia hitantsika ao amin'ny Deutéronomia toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy. Deutéronomia toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy farany. Ny soramany amin'izany Deutéronomia zany moa ry havana malala, dia mivakitoy izao amin'ny alalan'i Jesosy hoe ny amin'ny fampijaliana izay mivavaka amin'ny sampy na mitaona ny sasany a hivavaka aminy. Amin'ny anaran'i Jesosy, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tahiny misy mpaminany na mpanofy eo aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao, sady manao hoe andeha isika anaraka andrin'Andriamanikapa izay tsy fantatrao, ka ao manompo azy itsika na dia tanteraka aza ny famantarana na fahagagana izay milazainy taminao, dia aza mihaino ny tenin'izay faminany na mpanofy izany, fa mizaha toetranareo Jehovah Andriamanitrareo, alalany na miorona fitiavana ny Jehovah Andriamanitrareo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra ianareo. Manarany Jehovah Andriamanitrareo, ka aoka izy no atahoranareo, ary ny didiny no tandremanareo, ary ny feony no enoinareo, ary aoka izy no tomponareo sy fikiranareo. Amen.
dia zany tenin'Andriamanitra zany indray moa ry Abamalala no hozarainay amin'ity ariva ity. Dia izao ry havana fantatsika tsara fa za amin'ny bokiny Deutéronomia zany dia miresaka indrindrandrindra ny famerenana ny zanak'Israely mba andeha araka ny din'Andriamanitra. Dia eto koa izay hovavy ry havana dia mba amin'ny alalan'ity teny ity tia hamerina antsika izay tonga miaina eto Andriamanitra dia tia ampandriantsika izay hoe ndaontsika anatin'Andriamanitra sy atahotra an'Andriamanitra. Dia izany indrindra no voasaboasanay mirahavaavy eto amin'ity anio ity. Dia niresaka tenin'Andriamanitra eto moa ry havana ny misoratra tolotin'ny Baiboly ry havana dia miteny hoe fampijaliana. Inona moa zany hoe tenin'Andriamanitra eto ry havana hoe fampijaliana? Ampijaly eliza moa Andriamanitra eto. Tsy hoe mahaitsika Andriamanitra ry havana fa ny fampijaliana izay ataon'Andriamanitra eto ry havana dia ho an'ireo izay olona manompo sampy na mitarika an'ireo olona hanompo sampy. Izany hoe Andriamanitra ry havana dia izy ireny ihany mivavahantsika. Ary tena hoe ny olona izay manompo sampy ry Abamalala dia tena hoe zavatra tena mifanohitra amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra. Ary ny sampy ry havana, tsika moko matetika ry havana miteny hoe ny sampy dia zavatra hoe anankiray hoe mandeha midantarabe na mpimasy. Tsy ry havana ny sampy dia tena maro karazany tokoa. Ao ny olona hoe mivavaka amin'ny sarotsitra, ao ny olona hoe ny mitanjona hoe za tsy mahazo mamoaka vola, tsy dia rehetrarehetra zany ry Abamalala dia sampy daholo. Dia maro izany ry havana tena be da be ny karazana tsy sampy tsy voatery hoe andeha anao tapatapakazo sy ny rehetrarehetra zany sampy daholo zany fa ny zavatra rehetrarehetra izay mahavaliana anao tompotompoinao rehetrarehetra dia karazan-tsampy daholo zany ry Abamalala. Dia ankehitriny moa ry havana dia eto amin'ity tontolo izao ity dia tena betsaka sy mihamaro ry Abamalala ny mpanompon'Andriamanitra izay mitona olona anaraka fombafomba-pivavahana hafa dia nefa zany ry Abamalala tsy araka n'Andriamanitra zany. Dia be da be ny mampanantena mirakina fahagagana mba hoe azahoana vola ngorona karena aingana dia aingana. Dia tsy zany nefa ny lalàn'Andriamanitra, tsy zany fa ny anoherina n'Andriamanitra araka ny didiny. Izay ny tadiavin'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Tena marina misy zany zokolovilia satria ny olombelona ry Abamalala dia tena hoe matetika tsika olombelona dia mino ny zavatra hitany masontsika. Ary matetika zany, ary zany dia tena hitantsika na dia tsy amin'ny tany atsia ny vazaza tena hoe manao an'izany. Atsika zany ry Abamalala hoe mino ny zavatra hitany masontsika hoe raha mandeha midadarabe tsika dia tena hoe malakilaky mivaly satria Andriamanitra mbola elana hoe Andriamanitra mbola tsy miainantsika satria tsy hitany masontsika dia tsy atahorantsika. Tsy ry havana mifanohitra amin'izany ry Abamalala satria raha olona mpimasy eo zany ry Abamalala raha ataon'Andriamanitra hoe vita androany ny asany teto ambonin'ny tany dia vita izy ry Abamalala. Tsy misy mahavita raha tsy Andriamanitra ihany ry Abamalala dia tena hoe mampalahelo dia mampalahelo tokoa zany. Fa ny sampy ry Abamalala dia tena tsy mahatonga tena fahaizan'Andriamanitra ry Abamalala ny olona izay manao sampy ary ny olona izay mitarika ny sampy any ao aorian'any. Dia zany ry havana aza manaikotaritsy ny olona hafa amin'ny hoe andeha any amin'ny Andriamanikafa itsika ry Abamalala amin'ny fanompo-tsampy maro isan-karazany. Fa Andriamanitra ry havana mila fiovana avy amintsika, avy amin'ny fontsika sy ny fanahintsika ilain'Andriamanitra ny ovantsika raha tena hoe vonona ny anaraka azy tsika. Dia mijoro gn'avolombelona kely moa raha vavokadaka amin'ny alalan'izany resaka fanompo-tsampy zany izay tsy nitondra azy nakaiza tamin'ny lomanosany tao anatin'izany hoe mbola tsy fanarahana an' Jesosy zany ry Abamalala. Misaotra zokolovilia tena zany misy ny zokolovilia ny fiainako tamin'izay mbola tanora zany. Rehefa tanora moa tsika ry Abamalala dia tena manao zavatra tsy mety eo anatren'Andriamanitra hoe mitondra hoe mbola tanora zany tsika dia tsy mahafantatra ny hoe inona no tsy matahotra tsika hoe n'Andriamanitra zany hoe angalatsika androany dia androany dia inona ny fiafarantsika fa mananao fahatanitsika rehefa tanora. Dia tamin'ny fahatanorako ry havana zaho sy misy namako izay ry havana dia mba hoe maniry mba tia hitovy amin'ny olona hoe manina rehetra olona rehetra mivoatra manan-karena manana zavatra mba miavaka dia mba tonga tao an-tsaina ny rahavavy io ry Abamalala hoe mba ndaontsika andeha hamonjy ny mpanao karty ny mpisampy na mpanao sampy mba hoe tia hitovy amin'ny olona. Dia lasa izay mirahavavy ry havana tany rehefa tonga tany moa izay dia ozan'ireo olona reo hoe nareo misy ozona dia zay moa gaga hoe tsy mety hivoatra misy nareo ka angalana ny ozona aminareo io dia mila akolay. Dia zay tamin'izany moa ry havana tena hoe mampime tena mampimisy zokolovilia tena hoe andeha hoe dia hividy akolay nefa zay amin'izany ry havana rehefa tsy manam-bola fa dia natanora moa dia natambatambatra ny volany
dia vitanina akolay tonga ny akolay avy malala dia mivonjare moba hoe le mitsipatsipaka ny akolay dia amizay dia miaraka hoe miaraka amin'ny lasa miny daholo ny ozina fa tsisy fiovana akory ny avana indrindra ny zokolovia tena marina ndrika zany satria nandeha ny ray andro nandeha ny ray volana fa mitovy ihany ny fiainanay ry havana ry havana tena aza miala amin'Andriamanitra ry havana fa tena faly zany zao fotoana zao efa tsy zany tsony ry havana ny pasin'Andriamanitra zany havana fa tena hoe za moa fijoroana vatolombelona tena hoe tianay mba hotsapa ny tsirairay avy zay tena te hiova amin'izao ankehitriny zao fa tiako ampahafantarina fa zay rovavy reto efa roapolo taona mahery moa zay reto mifankafantatra satria niara notaizana mbola kely zay fa papanay ma tsy fangalina dia niara notaizana efa makazy zay azafady dika zokolovia efa roapolo taona satria mbola kely mbola kely zany hoe zay rovavy reto zany tena hoe ray adanana mbola ho ampisehoana ianareo tsy mamelaka na mihitsy ny ampisehoanareo ny sary ny fivoaranay miravavy tamin'izany fotoana zany tsy niankehitriny amin'izao nanofan'Andriamanitra ny rovavy zao mba hisorana olombelona aminareo fa rahavara zay sa ravikadaka reto amin'ny fisotroana tena tsy mamelatra ny fisotro toaka ny vitsetsajona fanaovana zipo kely aty apotipe aty fa zao zay ravana malala efa novan'Andriamanitra efa olom-baovao dia te hanovanao koa Andriamanitra te hanova olom-baovao anao koa satria any amin'ny ten'Andriamanitra moa zao any amin'ny Korintiana any raha janitsika ny ten'Andriamanitra any amin'ny Korintiana voalohany toko fahadimy andiny fafito amby folo dia mivaky izao miaravan Jesosy hoe raha misy olao amin'ny Kristy dia indro tonga olom-baovao izy dia tena faly zay havana tsy mirehareha zay hoe ohatr'izao fa tena faly zay fa tena hafa ihany no manana an'Andriamanitra tena marina misy zany zokolovia tena hoe tena naonovain'Andriamanitra zany tena hoe misaotra ny zokolovia satria raha zay ny avana manaraka ny Madagasikara tamin'ny mbola fahakelinay tamin'ny mbola fahakan'ranay tena olonan'Andriamanitra tena mahay zavatra ny Andriamanitra nefa zay tsika tamin'izany tamin'izany havana tena hoe olona mamaky baiboly mivavaka tena hoe mivavaka mafana koa fa mbola tsy tena niorona tao fa tena mahay zavatra Andriamanitra tena mahay zavatra satria nahoana amin'izay zay nataony nihoana zay tena tsy ampoizitsika mihitsy ny zavatra mahery Andriamanitsika tsy fantatra antsika mihitsy ny ataon'Andriamanitra rahampitso fa tsy nampoizinay mihitsy ny tonga avanay rovavy ety andafy ety ka nihoananay satria raha nihoana zay tamin'ny fahakelinay ziska amin'ny fahalehibiazanay dia tamin'ny fahatanranay dia avekeo zay ny fiainanambady mbola nahoana n'Andriamanitra dia nahoana n'Andriamanitra koa zay ety andafy ety ry avy malala tena hoe fahagaganany izy zany dia tsy navelan'Andriamanitra ho veriny ny zanany kadaka dia nasehony zokolovia tonga tsy andafy ety napiasainy mba hifampitoana sy hoe iaina dia tena hisorana ny pastera mivady koa moa zany rehetrarehetra zany satria raha tsy nahita an'izy mivady raha tsy mivolavola an'izy mivady tahako zao koa zay dia tena tsy miova ohatr'izao ataonay rovavy tsy mitory-tena ohatran'izao tena zay rovavy tsy mba sa hoe andeha tory-tena ohatran'izao raha mbola hoe ny fiainanay rovavy taloha fa dia zao tena hoe novain'i Jesosy dia tena aleloia be fa tena mahay zavatra Andriamanitra tena hoe sorako tena makasitraka anareo vady hatrany zay pastera dia tena hoe misaotra anareo satria lehibe tokoa ny fitiavanareo anay fa tena mahay zavatra Andriamanitra mahay manova anay rovavy ohatr'izao tena marina mihitsy zany zokolovia raha tany amin'ny fiainanay taloha tena tsy say zay mandeha mitory amin'izao ary mamoaka ny sarinay amin'izao fotoana zao fa tena lehibe dia raina Jesosy teo avoakana eo moa rehefa veo zerenareo zany fivaranay miravavy zany fa zao ravana amarana antsika aza midipitiantsika aza dia manana hafatra kely moa za zany saiko raha vakadaka mbola nao hafatra kely fa zao mila fiovana avy amintsika Jesosy ravana malala raha hoe tena tianao izy raha tena te hiorona fitiavana zany Andriamanitra zany ianao dia tena hoe ny foa mampananao mihitsy no mila hoe araikitra ao amin'Andriamanitra mila hoe manantona an'Andriamanitra no mila matahotra azy ianao dia aranao amin'ny atsakany sy andavany ny didiny fa ho hitanao fa tena hoe eo anilanao mandrakariva izy isy fanatreny eo aminao ary fanahy masiny mihitsy ny asa aminao anovanao dia na inonina karazan-tsapo ny inonina zay hoe fitaomany olona anao hitarika amin'ny fanaovan-tsapo rehetrarehetra efa misy fioan'Andriamanitra miteny anao hoe tsy mety zao tena zavatra tsapako eo amin'ny fiainako zao isaky ny zavatra hoe tady tsy metimety ataoko dia efa ohatra ny maheno teny mihitsy hoe non zao ny lalàn'Andriamanitra zao ny mety dia arao ny vidin'Andriamanitra dia avana tena raha manana feo kely moa ny ravakadaka anatsika azy tena marina mihitsy zany zokolovia fa voalazany ino zany avy malala fa tena hoe fa voalazany Alleluia tsy hoe tapaka moa ngamba ny izy iny fa teo mihitsy ny tapaka ny video arizy miravavy
zany efa famaranana moa zany no tokony ho tenen'ny ranavavitsika kadaka teo. Alleloia. Mino hoe izy miravava vita hatramin'ny farany any le izy teo fa ohatry hoe teny kely ngamba sisa no tapaka teo dia isaorana azy mirahavavy zany. Ankehitr'anareo tokoa zany hoe évolution an'izy mirahavavy zany taloha. Ohatriny ahoana moa izy mirahavavy hoe taloha dia ohatriny ahoana izy ankehitriny. Sotra azy mirahavavy tamin'ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra manankareo-pahasoavana anie hamaly fitianareo ranavavy malala. Alleloia. Tombositra dia mitombo fahasoavana zakaky nareo amin'ilay feo anankizy fa manana zazakely ny mpanompon'Andriamanitra dia zara no mba tsy zaza mitomany fa zaza manao kapoaka mahandro, manao kivarivary, manao dimety. Rahalahy linao kely zany. Saorana azy mirahavavy manao aki-cuisine izy. Jesosy Andriamanitra manankareo-pahasoavana namaly fitianareo tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanareo. Ary misaotra koa amin'ny fijoroana vavolombelona fa zava-dehibe zany. Dia Jesosy anie hamaly fitianareo ary misaotra satria izay koa misaotra anareo nanaiky nandray ny fampianarana. Antsika moa eto dia izay antsika eto ny fitoriana ny filazantsara dia miainga amin'ny fanovana olona. Alleloia. Miainga amin'ny fanovana olona ary ny voaloham-pitahiana ao amin'Andriamanitra dia ny fiovan'ilay olona araka ny tenin'izy mirahavavy tokoa. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia indro tonga olom-baovao izy. Dia nareo aza mieritreritra mihitsy hoe inona tokony hazakazahana voalohany. Ny hazakazahana voalohany rehefa mandray an' Jesosy dia any amin'ny fiovana aloha. Halleloia. Matsapa fiovana aloha anao amin'ny fitondran-tenanao, amin'ny fiainanao, amin'ny ara-pananao dia manaraka amin'izay ny zavatra rehetra ho tenanao hoe ka tsao fotsiny aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampo anareo ny zavatra rehetra. Ohatrohatr'izao izy mirahavavy tamin'izany. Reo izy tamin'ny mbola kely. Io lovely dia io kadaka efa samy tamin'izany fotoana izany. Dia jerenareo kely eto ry zareo zao. Ahoana mba hitanareo azy? Samy rasta lava volo be mihitsy izy mirahavavy sady menamena volo be mihitsy zao. Mbola tsy hitanareo ary ny tena complet amin'ny akanjo amin'ireo tsy ny tapany ambony ary fa ny tapany ambany dia slim daholo fa tsy naseho antsika. Io madamo kadaka tamin'izany fotoana nakavon'orona, nakavotsofina, na lokomena, na firavaka be, na mena volo be zao izy zao taloha. Reo izy mirahavavy ry lovely sady rasta lava volo be menamena be, ndray menamena volo, ndray mavomavo volo. Ankehitriny kosa nosaroana ny sarin-dotsara tafy voninahitr'Andriamanitra. Zao izy ankehitriny kadaka, mbola kadaka sy lovely ihany reo fa efa olo-baovao. Zao izy zanak'Andriamanitra mahafinaritra nandray an' Jesosy. Alleloia. Raha verontsika farany le teo mba ho tadidinareo hoe ohatr'izao izy ireo taloha ao izy tamin'ny efa ankehitriny io izy ankehitriny asika efa maty zao tany amorontsiraka izany reo izy zao itory teny izy ankehitriny. Alleloia. Saotra an' Jesosy tsika. Misaotra an' Jesosy tsika satria dia azo tsapaitanana ny filazantsaratsika. Alleloia. Azo tsapaitanana ny vokatra ny filazantsara. Isaorana azy zany, isaorana an'Andriamanitra fa lehibe ny fahasoavany. Alleloia. Maharitatra amin'ny farany nareo mirahavavy miorena tsara aza miova. Raha tena mitenareo mihitsy fa ilaintsika nandalo an'ireny. Ilaintsika nandalo an'ireny vao mandeha makao amin'ny fivavahana. Ahitantsika an'izany hoe fahasamihafan'ny manompo sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Alleloia. Za rehefa nijeren'ilay sary teo araka ny teko tany hoe mbola misy sary hafa moa fa tsy fokona voaka teto ilay izy noho ny antony tsy mety amin'ny tsy mety.
fa tena mahita anazy am'rahavavy ao tena niovy any, tena niovy hoe tena misaotra Jesosy, tena nanovandreto mpanompo vavinao. Dia mba tsika mihitsy kely le tenen'ny ten'Andriamanitra hoe nareo no adala entin'Andriamanitra mpamenatra ny endre, afantatrareo ankehitriny hoe inona ny atao hoe fifohazam-panahy dia tsy ny any anatiny ihany fa miainga avy amin'ny any ivelany. Raha misy mitenanareo Andriamanitra tsy mijery ivelany, dia ohatra zany hoe iny zao misy andranam-bavikataka dia eo mborosiny ihany izy fa lasa mitoriteny fotsiny, dia miteny anareo fa tsy ampy izany. Na dia lazay ny olona tsika hoe mitsaratsara olona na hoe mijery ivelany dia za dia teny anareo fa ny ao anatiny ihany no mivoaka ety ivelany. Tena ny ao anatiny mihitsy mivoaka ivelany fa tsy hoe anatiny olon-kafa, fa le zavatra mbola mety aminao mihitsy io avoakanao ety ivelany, avoakanao eny amin'ny zany. Ane misy fotoana teneniko anareo fa tena mahalahelo mihitsy, misy olona eo amin'ny Facebook eo dia izao ny zavatra ataony, zaho izy teny aminao fotsiny mahereza anao ny anaran'i Jesosy ohatr'izao, fa tena eo amborin-dranomasina izy ry havana, dia tena hoe tena mampalahelo le paozy entina mitoriteny, tena hoe tsy mendrika an'Andriamanitra. Fa dia toy izy izy mirahavavy raha misy olona koa eto mety mbola ohatra anazy mirahavavy ireny, tianao Jesosy ary tena mitady anao Jesosy ny tena marina, ary tsy tonga fotsiny eto ianao androany, fa mba tian'Andriamanitra hiainana koa ny fahasoavana izay iainana izy. Raha mahafinaritra be mahita hoe ankizy atao amintsika hoe mandeha vakansa, mandeha mihaona, dia ny zavatra masaka ao an-dovony hoe andao hanao toriteny, halleloia, fa tsy andao hanao taloha manao mihaona zany izy mirahavavy any anaty bara misosotoaka sy ny sisa, fa ankehitriny vao mihaona dia andao hanao duo, andao hanao toriteny. Mahafinaritra nge zany ravana malala, ary isaorantsika an'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Halleloia. Tongositra reo mirahavavy dia mitombo fahasoavana. Dia otorinao miatoko fahatelo ambin'ny folo ny vakitsika no velabelantsika eto androany izay nivakiana izy mirahavavy teo, manao hoe ny amin'ny fampijaliana izay mivavaka amin'ny sampy na amin'ny taonany sasany hivavaka aminy. Anaran'i Jesosy. Za moa teo hoe ilana-tsiny fa tsisy fotoana nirabanana rehetrarehetra, satria tsisy fotoana nirabanana rehetrarehetra, fa dia miarahaba antsika rehetrarehetra aloha atomboka any amin'ny Rodina nitako voalohany ato, Jonathan, Lovelitina, Mami, Tsiriamboaramelina, Tojo, Marie-Jo, Eliza Tsiala, Ando Andry, Kodaleoni, Eliana, Soameva, Felana Rakoto, Sandola, Kodanela, Mampionina, Artizanay, Rarambabilina, Randandremari Charlina, Zamina Camarade Jesosy, Razana Monika, Bert Sava, Azanazo Sylvia, Tainy Toko Daholy, Ambintso Makrina, Dinandry, Jesosy Mpandresy, Jesosy Mahery moa Jesosy Mpandresy zao raha nabavy mihaja ihany moa io Jesosy Mpandresy io raha tsy diso. Marie-Jo, Tina Rakoto Arzaka, Rahalahy Asan'ny Apôstôly, izy koa mbola tsy voarapako, Kadaka, Rosoanina Fabiola, Noélie Fantou, tainy Jesosy daholo. Halleloia. Ohatrany tsy azo ny raha tsy manome rabanareo. Vakiko ariny dia otoana miatoko fahatelo ambin'ny folo. Dia ndao vakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany mihitsy. Mialoha resoramandry misy teny manao hoe izay rehetra adidiko anareo dia tandremo mba harahana. Aza pinao zany, ary aza ny esoranao. Zava-dehibe tena Andriamanitra amin'ny andiny voalohany io, aza pina ary aza ny esorana. Mampalahelo fa amin'izao fotoana izao misy ny manala amin'ny ten'Andriamanitra, misy koa ny manamby. Misy olona amin'izao fotoana izao manamby zavatra tsy fantatrao zany amin'ny ten'Andriamanitra io. Fa Andriamanitra miteny ny fanampinan'io sy ny fanalanan'io dia mitondra antsika any amin'ny fanompo-tsampy ihany. Mitondra antsika any amin'ny fanompo-tsampy. Misy fotoana angeravana, misy olona sarotiny indray andro teny tamintsika eto hoe tao tamin'ny fampianarana hoe io ny olona miteny Andriamanitra ray ihany, mitovy ihany. Dia tena hoe tsy mitovy ka.
dia misy olona tsy voatery faly amin'izay zavatra izay. Fa za dia teny aminao fa tena misy Andriamanitra tsy mitovy zao tompon'ny olona. Ny antsika eto zao ny Andriamanitra tompontsika, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra tena tia antsika, Andriamanitra tena mikolokolo antsika, Andriamanitra mitaritarana antsika ho any amin'ilay toerana masina, ilay mandrisika antsika hoe aoka ny masina ia masina ihany, ary izay manao marina mbola hitoy anao ny marina ihany. Misy indray Andriamanitra ny olona tena Andriamanitra tena tonga dia malalaka be, tena mifanohitra indray hoe etsitery ny lalina makany an-danitra, fa ny anazy ilay Andriamanitra teo dia miteny mivonikodana, lokoy ny volo, anaovy ny fitafiana mitanjaka, dana ravaravao daholy, felofelo isampy eo atokantrano, ireny zavatra ikofana rehetra ireny. Tsy mitovy amin'izany ny Andriamanitra tompontsika eto. Ny Andriamanitsika eto dia Andriamanitra sarom-piaro. Za zany tena mafisiko fa tsy isy an'izany hoe Andriamanitra anankiray zany ny ivavahany. Tsy mitovy zany. Nenay ny Andriamanitra ivavahanay dia Andriamanitra tena sady tianay, sarotiny sy sarom-piaro aminay. Alleloia! Tarika anay amin'ny lalan'ny fahamarinana. Fa tsy mitarika anay andeha hanao foana. Na sanatria andeha hapetrika amin'ny filan'olona eo amin'ny fijerenanay amin'ny alalan'ny eo am-pitoriteny. Samy hafa. Betsaka mety tsy faly amin'izany teniko izany fa izay ny tena marina. Izay ny tena marina. Alleloia! Nenay Andriamanitra manome malalaka ny zavatra rehetra, fa tsy Andriamanitra mampanao zavatra malalaka rehetrarehetra hoe malalaka be, libra be. Misy fampianarana angeravana amin'izao tena tahaka amin'ny teny mihitsy hoe Andriamanitra zany tena makasitraka izay rehetra ataontsika. Na sanatria hiteny ratsy eo ary tsika, na sanatria hanao ninona eo. Misy fotoana, misy olona zay na rehefa tamin'ny Facebook, sarina vehivavy mpivarotena tamin'ny taona 1900 firy izay, dia manao jupe lava, dia mitondra elo, dia tena vehivavy ara-dalàna mihitsy. Dia eo akaikiny mpira evangelika amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny mini-jupe sy ny zavatra rehetrarehetra. Dia tezitra ny aza dia manao izao nefa izay ngeravana ilana tsiny, tena ilana tsiny. Fa marina kely zavatra tenen'ireo olona. Ary maheno zavatra ohatr'izany tsika tsy tokony tezitra fa tokony andiny tena hoe ahoana marina ary zany. Ahoana marina ary zany zavatra izany. Fa Andriamanitra ry havana masina. Masina. Lehilahy ary jiosy ry havana nasehany manao akanjo rebareba mba tsy hisy eo ny fitanjahana. Na dia ny ranjo na jiosy ary tsy mipotra zany na lehilahy, ranjo io. Satria maninona? Izay ny tian'Andriamanitra ahitana azy. Dia Andriamanitra iza zany no lasa manaiky ireny manao mini-jupe kely, short kely, nefa hoe mideran'Andriamanitra. Mampalahelo ireny. Isika eto tsy manao an'ireny. Aleo ny olona raha anao, izay no mety hitany fa mety, fa ny antsika eto tsy mety ireny. Alleluia! Ary hitsika androany amin'ny resaka fanompoan-tsampy. Hoy ny ten'Andriamanitra, soramany dia ny amin'ny fampijaliana izay mivavaka amin'ny sampy na amin'ny taonany sasany hivavaka aminy. Eto zany dia samy hijalina ny olona mandeha mivavaka amin'ny sampy na ny olona amin'ny taona ny olona andeha hivavaka amin'izany. Ranjo zany ny tongotra, ilay tongotra ny olona mizara roa, ny fea dia misy lohalika dia ny ambany lohalika rehetra ny ranjo. Ilay tongotra iny zany, ilay ambadika aty ambadika. Ilay nofon-tsany, ilay nofon-dranjo iny. Raha tahiny misy maninanina mpanofy eo aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao, sady manao hoe andeha isika hanaraka Andriamanitra fa izay tsy fantatrao, ka aoka nompo azy isika, na dia tanteraka aza ny famantarana sy fahagagana izay nolazainy taminao. Mavesatra izany teny izany. Na dia tanteraka aza ny famantarana sy fahagagana, zany na dia nety ary ilay zavatra, na dia tena hoe hitany hoe mavita fahagagana, na dia hitany hoe mavita zao be dia be ny olona mirona sy manao publicité
amin'ny pekony le izy ranabavy sotrany soameva misy ady zao mizao fotoana zao hitareo fa Facebook io misy olona nanao fotoabavaka teny amin'ny doany nandrava-doany zao hitako voandroany zay dia mitsangana daholo ny mpanompo sampy tezitra be ny mpanompo sampy ary tsy tatany mihitsy ny azy kitikitihana fa misy olona tokoa makeny amin'ny doany dia mahazo zany misy zany misy tokoa olona marary entiny eny amin'ny doany ampisotrona ny rano masina eny amin'ny doany eny dia ohatry ny sitrana misy zany fa Andriamanitra miteny aza miaino ny teny zany mpaminany na mpanonofo zany na dia tanteraka aza ny famantarana sy fahagagana izay nolazainy taminao na dia tanteraka aza zany hoe Andriamanitra zany tena te hiaro atsika aza sodokan'ny famantarana sy ny fahagagana fa na misy famantarana sy fahagagana aza manaraka azy ianao fa nga tsy fantatreo efa mivoaka ny mpaminany sandoka efa mivoaka ngeny Kristy sandoka ary efa ely zany no mivoaka agagatsika ve raha isy fahagagana toetsika tena tsy isy an'izao fahagagana zao raha tsy Andriamanitra. Nisy Simona anankiroa tao amin'ny Baiboly, ndray Simona mpandokoditra, ndray Simona Petera. Samy nahay fahagagana ilay tompoko. Simona mpanao ody azafady fa tsy Simona mpandokoditra. Simona mpanao ody. Manao ody izy dia manasitra ny olona, dia manao fahagagana, dia maminany. Dia tonga avy any koa Simona Petera na nasitrana, na minany, na mangana ny maty. Fa nisy zavatra ray tsy ampy, tsy nanana n'le Simona mpanao ody. Ny tsy nananany dia tsotra ihany, ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary fantany fa na dia mahay manao fahagagana azy izy dia tsy ho any an-danitra mandrakizay. Raha mbola io ny zavatra ataony. Tena angatakata amin'ny Petera izy mba omeo anahako le fanomezam-pahasoavana, inona mbola tsy ampy amiko. Ny olona amin'izao fotoana izao sodoka tena sodoka ny famantarana sy ny fahagagana. Lasa tena hoe zatra mitady famantarana sy fahagagana ny olona dia tena tsy mirona ny amin'ny fanjakany lanitra intsony. Hitanareo zao misy fomba fataon'ny olona efa lasa fomba fanao ty zavatra ty. Rehefa misy olona zao hitory-tenin'Andriamanitra, no asan'Andriamanitra. Za tsy miteny anareo tsy mankasitraka ny olona manao akanjo tsara, tena mankasitraka tompoko manao akanjo tsara. Fa ny zavatra jerena rehefa mijery tsika amin'izao fotoana izao dia zary lasa hoe izay zavatra izay ohatra mpanompon'Andriamanitra taloha, tamin'ny taloha izay fa nanompon'Andriamanitra tena tsy dia nahamaika be loatra ilay hoe andao tsika tamin'izany koa ngamba aloha tsy angamba fa tamin'izany mbola tsy nalaza koa mbola tsisy Facebook koa ary. Dia rehefa mandeha mivavaka aina anao vao manao akanjo tsara, tsy hoe manao akanjo ratsy ianao vao manao palitao, manao kravaty, manao nuena sy ny sisa. Izany hoe tsy dia nisy zavatra nila mipofona be fa mitory ianao tena mitory ianao dia manambara ny sitrapon'Andriamanitra ianao fa ankehitriny misy zavatra ohatrany hoe tiany ny mpanompon'Andriamanitra ho porofona amin'ny olona aloha melohany ny toriana teny. Dia izao ilay zavatra dia ampiseho amin'ny olona fa tena mitaha Andriamanitra. Ary marina aloha ilay izy amin'ny lafiny iray. Ary izaho miteny foana hoe raha misy ny azo atao dia meo voninahitra Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny fitafinao aza meo voninahitra Andriamanitra. Fa ny olona lasa ohatrany hoe izay nentin'ny olona tia nanehoana voalohany, hitarihana ny olona hoe zao mitany Andriamanitra tonga aty aminay ianao ohatr'izao mpanompon'Andriamanitra aty. Dia ohatrany somary ohatrany izay zany ohatrany somary zavatra tonga dia tarafina aloha voalohany miezaka be mihitsy ny olona rehefa andeha hitory teny, manana telefona
dia manana akanjo tsara tareha matetika famataranandro koa famataranandro tena hoe aseho zany hoe tena aty misy zavatra tena fitahin'Andriamanitra, misy fahagagana, misy anona ty fahavy. Dia raha mandinika isika misy rangahy zay mpisoloky Amerikanina efa tany amin'ny tamin'ny taona 20 tany zavatra ty niseho. Dia zao ny zavatra teneniny hoe ny olona izy tsy maintsy tarihanao any amin'ny zava-mamirapiratra. Raha hitarika ny olona hivavaka ianao izy dia zao ny fomba tsy maintsy taritanao andreo aloha, tsy maintsy ampanantenanao zavatra mamirapiratra izy, zany fiainana tsara lavitra noho ny teo aloha mpamirapiratanao azy dia ataonao mamirapiratra. Dia ny voalohany tokony hamirapiratra izy ianao ilay hitarika. Dia alohany andeha hitory-teny zany olona zany dia manao karazana vidéo kely misy aloha izy dia ampisehoana ny fananany fotsiny aloha, dia ampisehoana ny fiainana izy menakavy fotsiny aloha. Dia avy eo amin'izay iny amin'izay no entina andresena lahatra hoe zay ke ohatr' zao ny fiainana, te ohatr' zao venareo da hivavaka atritsika. Fa zao ny olona tamin'ny rangahy io nalaza mihitsy zany rangahy zany tsy pastera mihitsy izy fa nianatra namakimaky tenin'Andriamanitra teo, fa ny tena marina mpitady vola izy, ny tena marina fa nanokatra fiangonana izy tao États-Unis, fa be dia be ny olona nanaraka anazy. Izay paster zay le nanao an'le hoe rehefa vita ny mission teteziny daholo ny eta rehetrarehetra tao États-Unis, anaova ny croisade ngeza be, dia vita ny zavatra rehetrarehetra, nahazo vola amin'ny gony amin'izay izy mivady. Ataona ny vitsivitsy fotsiny izy ny asa, nahazo vola tamin'ny gony izy dia nandeha naka niditra tamina hôtel tao Las Vegas ka izy hôtel ngeza be lafo vidy be mihitsy. Dia ao amin'le suite tena le suite royale mihitsy ny nalainy, dia tena mitadasika be le efitrano, misy fandriana ngeza be, dia natotony teo daholo amin'izay vola, dia meme be amin'izay izy, meme izy avoaka ny vidéo amin'izay hoe ny fomba nazahoany andreo vola ireo, ny fomba namitahany olona tamin'ireo. Dia tena nitsory mihitsy zany izy tsy paster zany fa voako nareo izy nalaza zany vidéo zany taloha. Hitanareo ny olona diso miazakazaka ny amin'io zavatra io hoe famantarana sy fahagagana. Andriamanitra androany miaro miteny antsika aza mandeha makany na dia mitateraka aza ny famantarana sy fahagagana zay nolazainy taminao, fa fantaro aloha mitory ny fanjakan'ny lanitra hoe za zany ohatry ny te-hanao antso avy mihitsy ianareo profety rehetrarehetra zao, rovinona no profetizenareo fa ho avy Jesosy. Mba profetizeo amin'ny olona ty fanjakan'ny lanitra efa manakaiky dia manakaiky dia manakaiky. Ekeko fa miazakazaka ny olona amin'izao fotoana izao any amin'ny famantarana sy ny fahagagana. Dia mbola misy ohatry koa ny tenen'ilay rangahy, itanareo le rangahy io ony hitanareo le lamody be amin'izao ty zavatra ty. Tena hitanareo le tsika mila mba mandinika ihany koa. Lamody be ataon'ny mpampian'Andriamanitra amin'izao le hitanareo ohatra mijery olona dia mahamonany ny momba olona. Hitanao ianao io marary ianao. Marary mihitsy dia tetekerany amin'ny pilo dia tena avance papa sy ny sisa. Hoy izy nareo manakihana fa tsy maninona, fa tizaka ihany ny fampianarana. Fa miaronareo tsy handeha hanompo sampy. Alleluia. Dia ianao misy olana ara-pitiavana ianao io misy mihitsy lamody mihitsy mantsy zao io mamoaka fiainan'olo io. Fa io fomba fiadin'le rangahy nyteneniko anareo zay. Dia zavatra atao mba fantatrareo, ohatra handeha hanao croisade eo amina tanàna anankiray izy, eo amina ville anankiray, dia misy mpiasa be dia be irany. Dia mifidy ireo olona hoe maniraka olona folo izy, ohatra maniraka olona folo izy. Dia ireo olona folo ireo irany hijery ohatra hizara invitation aloha. Dia mifidy olona anankiray amin'ireo hizarana invitation ireo, hitsikilo an'ireo olona ireo hatramina fangaronana ny poubelle andreo olona ireo.
tsikolova anaty poubelle ohatra angalana facture-njavatra na ijerena ny anarany complet, ijerena mety hoe zavatra zay élément afaka ito dia mangalatra hitanao le fako reny, fako ny olona io angalarina entina any dia any amin'izay jerena tsika foana dia mety hoe misy zavatra mety misy élément ohatra hoe taratasy ny huissier ohatra ny azy zany na zavatra ohatry zany dia nefa élément ndray dia entina any amin'le rangany aminazy hoe pasteur dia tena hoe ty olona ty ohatr'izao misy zavatra ohatr'izao ny ananiny dia jerenareo fa le olona ray le iraka iny mikarama manaraka n'iny olona iny foana ny amin'izay alehany dia manaraka azy koa raha ho tonga amin'le croisade izy dia mipetraka eo akaikiny na eo arinany. Dia rehefa mipetraka eo arinany dia manao signal hoe ity le olona dia maminany amin'izay ngarainy ery ianao amin'izao fotoan'izao vao maly no maly mihitsy anao tany amin'ny birao amin'ny polisy manokagaga le rangahy eto ianao eto izay olona zay ny anarany dia ny anarany rehefa hita tany anaty poubelle ny taratasy narina tany ny anarany dia teneniny ohatra hoe tsy fantatro ranaro ohatra na raha Marceline ohatra tena amin'izay fa mangofotra le olona tena voaminany ny fiainany fa tena roboka avy eo izy nareo rehefa vita ny croisade dia mandray karama ireo olona le pitsikivy sy ny karama be satria rehefa tonga ao ny olona rehetraretra dia mandrotsaka volany ny olona tena ny tantaranisy zany fa tsy zavatra fironoko aminareo iny azara tiako atongavana ndao isika tsy azakazaka any amin'ny fanimpotsampy raha miazakazaka any amin'ny fanimpotsampy tsika dia hitsara tsika ny lanitra tsy ho azo tsika ny zavatra nampanantenan'ny sampy any amin'ny Zakaria ny boky ny Zakaria misy tena ohatr'izany mihitsy Zakaria 7:1 fa ny sampy ny teny zava-poana ary mpanao fankatovana nahita lainga ka nilaza nofo lainga foana ny nampiononany ko izany na niavany toy ny ondry ory izy satria tsy nisy mpiandry mainao izy ny sampy miteny zava-poana ary mpanao fankatovana nahita lainga dia nilaza nofo lainga sarana vavy tena nahita mihitsy fa ianao io dia aloha tsy teny zavatra be dia be fa zavatra tiako tenenanao dia zao haran'Andriamanitra fa ny potsampy zany ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Exodosy rehefa gizikiny moa ny ataon'Andriamanitra hoe fa ny potsampy Exodosy 20 any amin'ny 10 Exodosy 20 andininy 7 hatramin'ny 15 hitantsika momba ny amin'ny sampy aza manan'Andriamanitra fa izay ihany aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao na mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony na izay eny amin'ny tany ambany na izay eny amin'ny rano ambany tany aza miakohaka eo anatrehany aza manompo azy fa sady Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra sary piaro ka mamaly ny heliko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy hatramin'ny zafondoalika eny dia amin'izay makahala nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo madimy ka mitandrina ny titiko sary piaro Andriamanitra amin'io sampy io le fanimpotsampy eto tsy ilay eritreretin'ny olona fotsiny hoe miakohaka amin'ny zavatra amin'ilay zavatra fosary voasikotra Deutéronomia 3:15 dia tandremo tsara ny fanahinareo fa tsy nahita endrika akory ianareo amin'ny andro izay nitenenan Jehovah taminareo tamin'ny afo tao aoriana hitanareo le havana fa iny antsika nitoy ny Mosesy ilay nahitan'ilay roy memy feno eniny fa ny zavatra hitany afo mirehatra mihetsiketsika hitanareo tsy afaka hitadidy endrika nizaniza amin'izany mihitsy Mosesy raha tiany Andriamanitra ho hitan'ny olona ny tarehany dia niseho teo izy reny hoe filma Jesosy reny tsy maintsy nasiana olona fotsiny tsy maintsy nasiana acteur fotsiny raha hoe izy ny Jesosy fa tsy ianao tsy hoe ino ny tazominao an-tsaina dia mivavaka dia mietrehitra hitan'iny lehilahy le mangamanga maso kely lavalava volo kely
misy volombavy iny a de le ohatry ny afahafa kely iny misy fotoana tsika mandoarika vaky de mieritreritra hita olona ohatrin'iny. Andriamanitra aloha tsy niteny mihitsy hoe manaova film fa taty arina vao nisy film fa Andriamanitra tena niteny. Nareo nge izy tsy nahita endrika afo mihita anareo afo redrehatra teo fotsiny fa feo ny tena eno. Halleloia, satria tsy tian'Andriamanitra mihitsy ny olona andehanao ohatrin'ireny hoe sarina Jesosy be tabe zao. Nareo raha mbola misy an'ilay sarina Jesosy manohatry zao reny any an-tranonareo eo ambony hazo fijaliana de eo nareo no mivavaka Esoa eo fa manompo sampy nareo manompo sampy. Reny sarina lehilahy lava volo misy volombava mangamanga maso lavalava orona de ataonareo eo amin'ny rindrina de eo nareo no mivavaka Esoa takantsy teo tsy te hijaly nareo fa halan'Andriamanitra ny fanompo-tsampy ny fiankofana amin'ny zavatra voasikotra. Fozy Andriamanitra fandrao manao ratsy anareo ka manao sary zavatra voasikotra ho anareo arak'izay endry zavatra na inona de sarin-dehilahy na sarim-behivavy na sarim-biby izay ety ambony tany na sarim-borona mananeratra izay manidina eny amin'ny avakavaka na sarim-biby mandady na mikisaka amin'ny tany na sarikazan-drano izay ao amin'ny rano ambanin'ny tany ary andrao raha mendrandra ny lanitra anao ka mahita naraikotsika hoe mahita kitana sy volana mahita masoandro sy volana ary ny kitana de izay rehetra hitany amin'ny lanitra de ho voataona ianao ekoaka eo anatrehana sy hanompo azy izay nataon'i Jehovah Andriamanitra ao anjara ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra fa ianareo ao izay tena Andriamanitra nalain'i Jehovah ka nentiny avy tany amin'ny avy tao amin'ny fandendreham-by de avy any Egypta mba ho firenena ho azy tahaka izao an'izao. Ary Jehovah de tezitra tamiko noho ny aminareo ka ny anina fa tsy hitany Jordana na hitany any amin'ny tany isoizany Jehovah Andriamanitra olovanao fa iza ho faty amin'ity tany ity fa tsy hitany Jordana fa ianareo kosa no hita izany andova izany ianareo. Tandrema ianareo ndrao manadiny fanekeny Jehovah Andriamanitra rehetra nataony taminareo ka manao sary zavatra voasikotra ianareo araka ny endriky ny zavatra izay nandrarany Jehovah Andriamanitra ao anao fa Jehovah Andriamanitra ao de afo mandevona Andriamanitra saro-piaro izy. Tsy tatin'Andriamanitra mihitsy ntsika manompo sampy ary hitantsika amin'izany ngeravana fa ny sampy ngeravana sady fitaka be vava ny sampy. Jerenareo izany tenin'Andriamanitra teo hoe nareo izy sampy ke tsy na sampy tsy miteny na sampy miteny fa mandainga. Jehovah Andriamanitra ny tsy mandainga sady tsy miteny sady miteny no tsy mandainga. Zany zao ry zanabavy-kadaka ny fiainana tsy niova ny tena marina niova ny fiainana voameny nahantra satria le vola efa mba natambatamba re tokony vidanana composé vidanana akola tonga de akoho saosy izy manabavy Marie-Charline nalokan'ny mpanandro akoho saosy nohaniny izy menakavy am-pifaliana mihitsy sady me izy ke amin'iny sady me matsiaro mipozindry kadaka te anakarena izy mihinana an'le noho le fehany be ny anahatra ny fanompo-tsampy nge mampanitra ravany sady mahantra ara-bola mahantra ara-fisaina mahantra ara-panahy ho anareo izay mbola manompo sampy mbola minomino foana manompo Andriamanitra tsy izy okizay ravana okizay fa ny Andriamanitra topotsika dia Andriamanitra saro-piaro. Halleloia. Anao izay tenin'Andriamanitra tao amin'ny jerenareo tsara sady ny antsika Andriamanitra dia tena sady saro-piaro no porofon'Andriamanitra mihitsy fa sampy izany tena tsisy dikany. Hoy ny tena Andriamanitra amin'ny Exodosy 12:12 fa andeha hamaky ny tany Egypta amin'izany ala izany ka hamono ny matory rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitra Egyptiana dia ho tsaraiko avokoa fa izany Jehovah. Zany hoe inona moa zany no tiana tenenina? Raha hanompo ihany very havana dia hanompo zavatra ambany. Ketretinareo fa ny sampy rehetrarehetra tao Egypta nafiry no tsarain'i Jehovah. Ny Andriamanitsika zany mbola mitsara ny sampy rehetrarehetra. Ninona sampy? Ny sampy be dia be
Ny sampy malaza zao mizotsika amin'ny teny zao dia misy zavatra ataon'olona ety amin'ny tanany. Dia ampianariko anareo fa sampy ny anaran'ireny. Vakambakana marron zay izy na vakambakana misy karazan'izay miaraka amin'ilay cordon menamena iny. Sampy ny anaran'ireny. Ina moa ny dikan'ireny? Ireny dia natao hiatirena, natao hisintomana onde positive hozy ny olona. Azonareo? Hisintomana fahombiazana, hisintomana voninahitra, hisintomana hery. Dia alaina any amin'ny mpanandro ireny fa mpanandro vahiny, mpanandro vazaha. Dia rehefa mahita olona nareo manao an'ireny ary raha manao an'ireny nareo dia esorina manomboka androany. Izy ohatry ny vakana kely marron na maintimainty na gris mitambatambatra dia lasa bracelet. Dia misy olona anankiray manana maro be amin'ireny. Sampy ireny. Hisintomana fahombiazana. Fa za miteny anao, tsika tsy misy an'ireny, ireo ny tanako tsy misy an'ireny, fa za teneniko anao, za koa mahomby aho. Alleloia! Za koa ataon'Andriamanitra mahomby ary reny rehetrarehetra reny mbola tsarain'i Jehova. Tsarain'ny tsirairay reny. Zao reny no mety mampahomby ny olona. Fa ho avy ny fotoana ho tsarain'i Jehova tsirairay avy reny. Aza manao an'ireny, aza manaraka an'ireny ianao. Aza manaraka an'ireny ianao. Efa mampareny fa na dia mpira evangelika aza, pastera, dia misy manao an'ireny. Ohatra ny tady mifatotra kely menamena zay izy matetika koa. Natao hisintomana fahombiazana ireny. Raha mpira ianao zany dia rehefa manao an'iny ianao dia mahazo olona be dia be. Raha mpanao atsikana ianao dia mahita zavatra mampime foana dia mpanaraka anao be dia be. Raha mpitondra orinasa ianao dia miroborobo be ny asanao. Ary aty amin'ny fivavahana dia be dia be nefa tratran'izany. Be dia be ny olona efa anaty fivavahana araka ny tempona hoe mpira evangelika fa tia halaza, tia omby dia tsy mandry an'Andriamanitra fa dia proposen'ny mpitay zany ireny dia mandeha tokoa. Fa za mbola miteny aminao, ny Andriamanitra Egypta niasa teo foana aloha. Ary naomby, ary tena naomby, ary tena anisan'ny tena leader mihitsy zany Egypta zany taloha. Farao zany tena nanapaka zany Farao zany. Mandrapatonga ny fotoana ny tenenan'Andriamanitra. Ka za teny aminao androany, andratsika hiandry an'Andriamanitra. Manomboka androany ny akoho anareo hoany na ho pio fa aza rehefa ny amin'ny tantara-piantsony. Ny tantely terizo ao an-trano fa zahozy trano mivato eny amin'ny toany tsony. Fa nafody kohaka ilaina ny tantely. Inona avy zavatra telitelin'ny olona iny? Ravana. Exodosy 2:2-20. Inona ny mahazo ny olona manompo sampy? Zao no babaiko n'Andriamanitra ho an'ny olona manompo sampy. Exodosy 2:2-20. Aza velomina ny vehivavy mananody. Ito dia vonoina zany. Tsy fon'Andriamanitra izy kory. Any 9:20. Izay mamono zavatra atao fanatitra amin'Andriamanitra fa afa-tsy amin'ny Jehova ihany dia ho voaoziny. Ary tena voaozina. Deutéronome 3:17. Andiny 17. Raha mandre teny ianao ny amin'ny tanànanao anankiray izay nomeny Jehova Andriamanitra anao honenana manao hoe nisy olona tena ratsy fanahy nivoaka avy teo aminao ka nitaona ny ponina ho any tanànany andao andeha isika alompo Andriamanitra ato izay tsy fantatrareo akory dia nisy fotory ary adino tsara ka raha indro fa nisy marina tokoa ny zavatra izany ka natao teo aminao zany fahavetavetan'izany dia asio ny lelan-tsabatra mihitsy ny ponina amin'izany tanàna izany ka livony ny tanàna izay rehetra eo aminy ary ny biby fiompy dia aringanao amin'ny lelan-tsabatra. Ary ny tanàna bobona rehetra dia angony amin'ny vonin'ny kianja ka dory amin'ny hafa avokoa ny tanàna sy ny entana rehetra ao ho an'ny Jehova Andriamanitra ao. Ary ao ka ny tanàna ao aloha mandrakizay izany tanàna izany ka tsy ahorona intsony.
aloka tsy raikitra amin'ny tanàna akory ny zavatra efa natolotra ho le vonona mba hitsaran'ny Jehovah amin'ny fahatezerana mirehatra amin'ny rano fo aminao sy hatrany anao ary amarony anao araka izay ny anenany tamin'ny razanao. Raha enonao ny feoan'i Jehovah Andriamanitra ao ka ho tandremanao ny didiny rehetra izay nodiko anao eo mba hanaovana izay mahitsy eo mason'i Jehovah Andriamanitra ao. Na tanàna anankiray ary nareo mpisampy dia tena ringan'Andriamanitra. Ny olona nitarika tamin'ny fanompo-tsampy ringan'Andriamanitra. Ny manompo sampy raha teo dia efa ringan'Andriamanitra. Ny mpampanompo sampy dia ringan'Andriamanitra. Ry havana, dia teny aminao androany aza mihaino ny tenin'ny mpaminany na mpaminofo izany ianao. Fa mizaha toetranareo Jehovah Deutéronome 4:24 dia aza mihaino ny tenin'izany mpaminany sy mpanofo izany ireo fa mizaha toetranareo Jehovah Andriamanitra reo alalany na miorina amin'ny fitiavana ny Jehovah Andriamanitra reo fonareo sy ny fanana rehetra ianareo. Ao anatin'io ianao mitady fahagagana, mitady fahasoavana sy ny sisa io. Eo Andriamanitra mizaha toetranao. Inona ny tena mazavatra ngeza be eo amin'ny fiainanao? Ny mahita fahagagana sy ny mahita an'Andriamanitra. Ny mahita mirakla sa ny tonga ny an-danitra. Zary havana teteny aminao aloha mahita an'Andriamanitra. Tsy maninona tsika na tsy mipopoaka be, mirefirefotra be, tselatselatra be, manjelanjelatra be eny ary tsika. Fa ato anatintsika misy fanjakan'ny lanitra. Aza sodoky ianao na dia ataoko ary amina nin'ny olona tena zavatra tena amin'ny fiainanao mihitsy ny amina nin'ny olona. Fa nefa ny olona tsy hitarika anao ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny azo iny amantaranareo ny voana izy ny tenin'Andriamanitra. Toriteny izany samy mahay an'izany daholo na lehilahy ny teneniko anao Amerikanina teneniko anao teo ary. Tsy ninona fatany io Baiboly io fa mianatra version fotsiny izy mamakimaky fotsiny izy dia mamorona tao miheno toriteny olona dia mitoriteny dia avy amin'izay fantokany amin'io fahafantarana ny fiainan'ny olona nefa ny teneniko anao teo ilay fitaka be ao ambadika izy fa vitany nanaraka azy ny olona. Dia lasa iza zany zao ireny olona ireny. Mitondra inona teo amin'ny olona zany zao ilay fahalalana fahagagana. Mitondra inona eo amin'ny olona ny fahafantarana anaty fotoam-bavaka ny fiainan'olona anankiray na dia aminany aminareo tao Rantarina Marie-Charline, ianao zany raha fahitako anao efa mihoatra ny 80 taona. Efa mihoatra ra pastera. Dia ohatra miperaka any Betongolo ianao, itena miperaka any Betongolo. Manana vehivavy anankiray tao amin'izay marezina, itena fa. Dia mitondra inona eo amin'ny ranabavy Marie-Charline zany zao ny fahafantarako an'izay. Hitondra ny ranabavy Marie-Charline any an-danitra ve? Hitondra ny fiovam-po eo amin'ny ranabavy Marie-Charline ve? Hitondra ny fahasoavana inona eo amin'ny fiainany? Nafatotra hatramin'ny anaran'ny vadiny ary. Na dia vitako ary miteny fa tena lehilahy tokoa ny vadiny ranabavy Marie-Charline. Azonareo ry havana. Dia tena amintsika manao hoe aza mandeha makany amin'ny Andriamanikafa. Aza mandeha manompo ny Andriamanikafany na dia tanteraka aza ny faminaniana, ny famantarana sy ny fahagagana izay nolazainy taminao. Fa ny fanontaniana apetraka ao hitondra na ho aiza ny filazantsara n'ity olona ity. Hitondra na ho any amin'ny fiovana indray an' Jesosy Kristy dia vita izay dia andeha hitondra na ho aiza, hitondra na ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ho tahin'ny tompany antsika mianakavy. Ialao ny fanompo-tsampy. Raha mbola misy eto araka ny tenin'izy amin'irava hoe fanompo-tsampy izany ge amin'ny endriny be dia be. Misy aminareo zao mbola misy an'iny rano voasiny iny ao an-tranonareo. Dia voalany dia mazakazaka nareo makany am-piangonana maka an'iny. Sampy ny anaran'iny. Vavaka dia ampy anao raha nivoaka ny trano ianao. Misy an'iny lavenina nalaina avy any am-piangonana iny. Dia tsika moa zay avy any am-piangonana dia efa mety foana. Dia hosorana an'iny foana ny androna dia zay vao samy voaka ny trano. Misy an'iny tonom-bavaka miantso an'iny vehivavy eo amin'ny Baiboly izay miteraka an'i Jesosy iny foana mba hitaridalana. Tsy mahay mitaridalana antsika zany Maria izany. Jesosy tsy nilarana sy fiainana sy famarina fa tsy Maria. Maria kibony fonosana. Vehivavy nahita fititra anaty an'Andriamanitra. Fa tsy fahatsy vavahana, tsy ho mpitaridalana, tsy ho mpiaro. Alleluia. Ny sary vongana isan-karazany moa na masin-dahiza na masin-dahiza dia tsy natao iankofany ireny.
ary raha mpanompon'andriamanitra ihany koa tsy natao ihany kofana. Betsaka amintsika zao am'izao fotoana zao vitany maro am'izao fotoana zao la mekoaka amin'olona na hitandrenena Madagasikara any misy olona tonga avy any ivelany dia nampanompo pastera malagasy ary dia mekoaka mihitsy miaraba anjely aza tsy manaiky ekofana sampy koa nge reny fa velona fotsiny tsy sary vongana pa inona moa zany mpilaza zany vongan'olona inona mpilaza zany hoe tsy sary vongana izy fa sampy any izy sampy mandehandeha aza atao an'izany riavana ary za dia tena aminareo androany fa tiako nareo tahin'Andriamanitra azo ataony sady tahin'Andriamanitra eto tany dia mahita fahagagana nge ohatsy tsy mahita mahita fahagagana nefa tonga ny an-danitra. Alleloia. To tahin'ny tompany itsika menakavy aza manompo sampy ialoha ny fanompo-tsampy aza sodokan'ny famantarana sy ny fahagagana fa andaotsika ho any an-danitra ndao any an-danitra isika. Hoy Petera sy Jaona tamin'i Jesosy hoe ho any amin'iza moa zay hozy izy ianao nge manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay ny tena zava-dehibe nykatsahan'ny mpianatra tao amin'i Jesosy sy ny fahagagana. Fahagagana zany miaraka amin'i Jesosy iainany isan'andro zany isan'andro dia fahagagana. Zao dia teny fahagagana aminao fa androany tontolo tsy nisy loza nitranga teo amin'ny fiainako. Fahagagana tena nety ny connexion tatatokantrano afaka anaovana live. Fahagagana atoro zao zay rehefa aveo fahagagana fa tsisy mihitsy zany vo ohatry n'inona ny vavahadinay ao tokotany eo mivo danadana ny vavahady ny garazy tsy midy ao tomobile tsy midy na tobile daholo ny papier rehetrarehetra tsy hoe mankafanan'Andriamanitra sanatria fa zay ny fiainanato fa fahagagana atoro zay rehefa tsisy mpangalatra tafiditra zany eto aminay. Miaraka amin'i Jesosy fahagagana isan'andro fa misy pilalao tokoa tao amin'ny baiboly na vita fahagagana fa ny zavatra différence ngeza be dia zao Jesosy manana ny teniny fiainana mandrakizay miaina fahagagana ianao fa ho any an-danitra sa sodokan'ny famantarana sy ny fahagagana mipoapoaka sy manjelanjelatra fa sanatria taveto satria tsy fantatrao fa sampinao ny tomponao. Ho tahin'ny tompony ianareo mirary soa antsika tsirairay avy aza atao mahatohana anao raha voateny teto ny zavatra mety mbola ivavahanao fa dia averiko sampy reny ka ialao fa sady tsy mahavonjy atsika no tsika inany fiainantsika. Ho tahin'ny tompany antsika menakavy tsofoko rano ianao amin'izao voalohany taona zao ho tahin'Andriamanitra ne ianao sy ny ankohonanao dia averako ianao antyty atolotra ao antsika rehetra tirity ho tahin'ny tompany isika menakavy misaotra antsika nahatry ny hatramin'ny farany ho ny antyty dia ivavaka tsika ho an'ny firenena dia ivavaka ihany koa tsika dia tahin'ny tompo. Alleluia. Tsofoka rano ianao ho tahin'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao amin'ity taona manontolo ity. Jehovah Andriamanitra no Andriamanitra ao. Halleluia.
Alleluia. Ivavakantsika amin'izao fotoan'izao ravana malala dia andao tsika tenina androany hoe Jesosy tary izay tsy hanompo sampy. Tary izay Andriamanitra mba tsy hanompo sampy. Ry avako malalako, sary-piaro Andriamanitra amiko sy aminao. Ary raha sary-piaro Andriamanitra dia te hiaro antsika izy. Ary te hitamin'ny fiainantsika izy. Eto ambavaka ny fianakavianao izay mbola anaty fanompo-tsampy mba tsy hanjeran'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ivavakantsika rehefa izay mivavaka ho amin'ny firenena, rehefa hivavaka ho amin'ny Madagasikara sy ny fanompo-tsampy, mba hiala amin'ny fanompo-tsampy. Fa na inona zavatra atao eo dia mbola iaina anaty ozona ohatry n'io foana Madagasikara. Raha mbola ny sampy no manjaka ao Madagasikara ry havana manana. Ivavaka ho anao ankehitriny fa misy amintsika eto mbola miaina anaty tokantrano misy sampy. Ianao mivavaka fa ny vady aman-janaka ao mbola tena mifikitra amin'ny sampy. Ivavaka ho anao mba ianao rehefa hazavana ataon'Andriamanitra hirehitra anatin'ny tokantranonao io, hanala ny tokantranonao sy ny ankohonanao anatin'ny fanompo-tsampy. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra Jesosy satria niteny taminay teto indray ianao androany. Misaotra Jesosy satria androany dia matoky aho fa voaray ilay tsirairay avy indray izany afatra izany. Dia amin'ny tokony hialanay amin'ny endrika fanompo-tsampy rehetra, ninona mety endrika fanompo-tsampy. Mananatra anay ianao androany. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Ary ampio zahay Jehovah Andriamanitra, ampio zahay mba tena hoe hiaina tanteraka amin'ny fanomponanao Andriamanitra tsy to. Hitoky aminao ilay Andriamanitra lehibe, hitoky aminao ilay Andriamanitra avo indrindra, hitoky aminao ilay Andriamanitra izay tsy takatry ny saina, ilay Andriamanitra mamonjy, ilay Andriamanitra tianay. Misaotra Jehovah Andriamanitra, ampio zahay, ampio ny tsirairay avy izay mety mbola miaina anatin'izany fatotra izany androany Jehovah Andriamanitra. Esory anaty fanompo-tsampy, esory soa ao anatin'izany fanompo-tsampy izany Andriamanitra. Mba ahafahanay miaina, mba ahafahanay miaina tanteraka Andriamanitra an'izany atao hoe fahasoavanao izany. Ao moa ny ahitany olona tsirairay avy fahasoavanao Andriamanitra raha mbola ny sampy no manjaka eo amin'ny fiainany. Fa esory amin'izany fanompo-tsampy izany ny olona rehetra Jehovah Andriamanitra. Poteo tsarao ny sampy ny olona, tsarao ny sampy ny olona taka ny hitsaranao ireo sampy rehetra ny Egypte any, mba hitsaranao koa ny sampy rehetra ao Madagasikara. Satria anatin'ny tokantranony tsirairay avy izay menao izao fandarana izao ho tsarainao ny sampy. Ry havana malala, ao anaty tontolo teny ity Andriamanitra dia handany ny tokantranontsika tsirairay avy raha mino ianao, raha irinao izany dia hitsara ny sampy rehetra izay mbola mety manjaka eo amin'ny fiainao. Mety misy sampy tsy fantatra ange ry havana, mety tompon'ny vadinao io hoe androany mangatahinao any anatin'ny tokantranonao any androany Andriamanitra, laloviny tokantranoko dia tsara ao ireo sampy rehetrarehetra anatin'ny tokantrano. Misy sampy mety tsy fantatrao fa manjaka sy tompona anatin'ny tokantranonao io, tompona ao anatin'io fiainan'ny tokantranonao io. Fa andao tena angatahantsika Andriamanitra hanjaka, handalo ary hitsara ny Andriamanitra ny Egyptianina, hitsara ny sampy rehetrarehetra. Misaotra Jehovah Andriamanitra, fantatro fa amin'ny fotoana tsarainao ireo sampy ireo, esorinao amin'ny fiainan'ireo olona ireo Jehovah Andriamanitra. Dia fantatro Andriamanitra tsy to fa raha potika ireo sampy ireo dia hiaina amin'ny fahasoavanao avy hatrany izay Jehovah Andriamanitra. Misy olona mbola na dia mivavaka ary dia tsy miaina zato isan-jato ny fahasoavan'Andriamanitra satria mbola misy sampy tompona ao anatin'ny tokantranony, mbola misy sampy manjaka ao anatin'ny tokantranony. Angatao mba ho tsarain'Andriamanitra ny sampy rehetra amin'ny fiainanao, amin'ny fiainan'ny vadinao, any amin'ny fiainan'ny tokantranony ankohonanao rehetrarehetra any. Mba ho tsarain'Andriamanitra ny sampy rehetra dia ho potehan'Andriamanitra ary hiaro ny fianakaviantsika, hiaro antsika menakavy Andriamanitra mba tsy ho tapalatsaka anatin'ny sampy ry havana malala. Misaotra Jesosy, afao zahay, afao ny tsirairay avy, poteo ny sampy mba ahafahanay manompo Andriamanitra velona tsy misy fangarony. Misaotra Jehovah Andriamanitra tsy toa. Dia raha laza saotra ho anao, anja sy voninahitra ho anao efa hatramin'izay dia ho mandrakizay. Misaotra Jesosy. Dia voasy Satana fa hatramin'ny rantsy mikitsangana kana dia vitera ray tamin'izay voatory teto ary androany, fa izay voatory teto dia hitondra fahasoavana, aniry avy zato eny, amoa avy zato eny anatin'ny fonony tsirairay avy eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy malala. Halleluia. Amen.
ivavaka tsika am'izao fotoana zao firenena mpandrosika anabavitsika erika ivavaka ho an'ny firenena am'izao fotoana tany tompo ranabavy erika anao ny fitenenana. Tany tompo pasitera, tany tompo tsika tsirairay avy dia hiara ivavaka tsika amarina fotoana sy ho an'ny firenena. Ny Andriamanitra iray tsara indrindra saotra anao izay ty androany. Saotra satria voatory teto indray ny teninao, ny tenin'ny fahamarinanao Andriamanitra dia tsy iankofanay amin'ny sampy, tsy hivavanay amin'ny sampy fa ny hivavanay aminao rery ihany satria anao ny Andriamanitra iankofany lohalika rehetra Jesosy ary androaliana dia ianao rery ihany. Dia androany ianao Jesosy tena nampianatra anay indray mba tena hiala amin'ny fahazaran-dratsy mety nahatonga anay mety hoe nanompo sampy na tsy sampy mivantana izany fa mety hoe zavatra mety tazominay na tehirizinay mba iankofanay dia tena hoe nampianatra anay no androany hialana amin'izany sampy izany satria tena ratsy eo masinao no manompo sampy Andriamanitra. Dia androany ianao tena nampianatra anay miala amin'izany Jesosy ary mbola misy eto olona Jesosy mbola mitsoky amin'izany dia fanahy masinao mihitsy mikasika sy bitsika izany olona izany mba anovany toe-pony, anovany fiainany Jesosy ampisokatra ny masom-panahiny satria rehetrarehetra ireny dia halanao araky ny teninao, halanao izay ianao no manompo sampy dia tena izany tokoa Andriamanitra tena tsy akasitrahanao tokoa ny sampy ka ifonanay eo anatrehanao mety sampy efa vitanay hatrizay Jesosy sampy ny kofanay hatrizay fa androany izay Jesosy dia mangataka famelan-keloka sy famindraram-po aminao ny tsirairay avy ho taritinao mandrakariva amin'ny lalan'ny fahazavanao sy ny fahamarinanao mba tsy hivily lalana intsony mba tena hibitsika ao anatin'ny fony tsirairay avy nefa namasinao tena hoe hanoro ny lalana izay tokony alehanay tsirairay avy ianao Jesosy ampianatra anay ny lala marina ianao Jesosy malala satria ianao rery ihany no tokony andolian'ny lohalika rehetra ary ianao rery ihany no tokony hivavahanay Jesosy malala dia izany mbola mahatonga anay tonga eto mahatonga anay mbola naharehan'izany teny izany afatra avahinao izany mba entinay hanovana ny lalana disonay hatrizay Jesosy satria mbola tsy tary izay satria mbola menao izao taona vaovao izao ahafahanay manova ny toe-ponay toe-pananay tena hanana toe-panahy tahaka anao sy andeha amin'ny fahamarinanao. Dia misaotra Jesosy tamin'izany teny mamy fampianarana izany tananokatra ny masom-panahiny indray ianao tamin'ity alina ity ary nampianatra anay ny andeha amin'ny lala marina mandrakariva. Dia ankehitriny Jesosy mitondram-bavaka indray ho an'ny firenenay tena izany firenenay izany Jesosy dia tena hoe mianika amin'ny fanompo-tsampy tanteraka tokoa Andriamanitra tsisy izay tsy malagasy manompo sampy ao anatin'izany firenenay izany fa tena hoe manjaka ao izany sampy izany Andriamanitra dia hifonanay tao anatrehanao izany fanompo-tsampy tena mihoapapanao amin'izany firenena izany ka manindrafo amin'izany firenena izany Andriamanitra tena hoe vandio ny vahoaka malagasy hitodika aminao hanompo anao Andriamanitra marina tena ianao rery ihany miankofana sy hivavahana Andriamanitra fa hiala amin'ireny sampy rehetra mamatotra ny vahoaka malagasy izany ka mahatonga fanotrana mahatonga fandringanana mahatonga faharavana fanimbana fiainan'olona maro Jesosy sy mba amin'ny alalan'ny fanompo-tsampy ianao mahita amin'izany Andriamanitra tena midira tsehatra amin'izany firenena izany ianao dia manindrafo amin'izany vahoaka malagasy izany ianao Jesosy tena hoe ampiasao ny herinao Jesosy anehoany herinao ny vahoaka malagasy mba hahatonga vahoaka malagasy ho resy lahatra ny hanompo Andriamanitra ray ihany dia ilay Andriamanitra Abrahama Isaka Jakoba Jesosy mba tena hanompo anao marina tokoa vahoaka malagasy satria matetika vahoaka malagasy dia manompo aminao sady manompo tompo roa Andriamanitra sady manompo sampy manompo anao any am-piangonana ndraindray tena hoe atambatry ny olona mihitsy izany amin'izao olona sy fotoana izao fenao Jesosy ny tena ampisokatra ny masom-panahiny vahoaka malagasy tena hoe ahidinao amin'izany firenena izany ny fanahy masinao mba hitarika ny vahoaka malagasy dia amin'ny lalan'ny fahamarinanao mba tena hiakoaka aminao Andriamanitra rery ihany faty Andriamanitra hafa iankofan'Andriamanitra fa izany no angatanay sy hitalaonay satria maninay izany firenenay izany tianay mba hiovy izany firenena izany tianay hanjaka ao ny herinao Jesosy fa tena
mahantra loatra ny firenenay ka na any amin'ny ara-tanà dia tena mahantra tanteraka tokoa Andriamanitra. Dia ianao Jesosy hanovany izany rehetra rehetra izany mihitsy matoky aho Jesosy samy taony tenao ampisokatra amin'ny sain'ny vahoaka malagasy mba tena hitodika aminao. Dia raha andeha atoy izay Jesosy ka hialy eto amin'izao fandarana izao dia aoka Jesosy tsy hiala ato anatinay izany teninao izany fa horaketinao aty aminay tsirairay hiavy mba tena hoe hamozato avena aty anatinay ny teny izay nolazaina teto. Ka raha atoy izay dia atory andro ampiadanana mpifaliana ary fomaraina izay dia ho feno fifaliana hifeno hery avy aminao indray ary ho tarihan'ny fanahy masinao. Dia misaotra Jesosy malalaka amin'izany teny izany dia voninahitra ho anao rehetra ihany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka ny ranavavy Erikajika tanatazay vavaka ho an'ny firenena izay dia Andriamanitra manankirepa-sao zany maly fitianao ranavavy Erika. Misaotra antsika rehetra ihany koa tonga teto naharitra ny hatrany farany. Misaotra n'Andriamanitra isika fa tsy tapaka ny fahatarανtsika. Dia manome fotoana indray raha mbola tsy tonga amin'ny lanitra Jesosy dia eo nentsika rapitso. Rapitso na amin'ny laroby arakaraky ny fahitan'ny zavatra rehefa avy eo ihany fa raha tsy hitanao eto izay rapitso dia amin'ny larobytsika amin'ny neto ihany amin'ny ora tahaka izao. Dia samy tahiny tompo samy mahery daholo dia samy matory amin'ny fiadanam-po ampilaminatsaina. Andriamanitra manankirepa-sao raha maly fitianao tamin'ny fotoana izay laninao teto androany. Ny radio antsika moa dia mandeha Aki radio point radio 12345.com Aki radio point radio 12345.com afahanao mieno nindra-peo Aki radio. Tahiny tompo mandeha andro manalina izy io na iza misy anao dia afaka maheno azy tahiny tompo daholo raha pizy ilay tsika miona ho an'i Jesosy ny voninahitra. Amen.